Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tena ao anatin'izao fandarana manokana hifampaherezana amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, ianao ane hanome anay ny fanahinao masina, hahatonga anay hahazo hery avy aminao, ary aoka ny fanatrehanao ho aminay tsirairay avy, hitondra famelombelomana, hitondra fanantenana, ary ianao ane hamela ny elokay. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, meteza ianao hamaly ny vavaka, fatononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy izany. Amen. Ny andraisantsika fampaherezana manokana amin'ity fotoana ity dia ny bokin'ny mpaminany Jeremia izay voasoratra ao amin'ny toko 4, ny 7 sy ny 4. Jeremia toko 4, ny 7 sy ny 4. Fa izao no lazain'i Jehova amin'ny Joda sy Jerosalema: hevoy ny tombam-borakareo, fa aza mamafy amin'ny tsilo. Mifora ho an'i Jehova ianareo, eny forao ny fonareo, ry Joda sy ry mponina any Jerosalema, fandrao iseho toy ny afo ny fahatezerako noho ny faharatsiany ataonareo, ka hirehitra sady tsisy hamono azy. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mifono hevi-dehibe tokoa ho an'ny fiainana ara-panahintsika. Jehova dia mandefa filazana, ny andefasan'ny hafatra dia ny mponiny Joda sy Jerosalema. De tahaka izany ihany koa ankehitriny, mety eritreritra isika manao hoe iza moa ny Joda ary iza ny Jerosalema? Tsy iza izany, fa ny fo amam-panahintsika tsirairay avy. Ireo fo sy ny fanahy ireo manko no fitaovana entin'Andriamanitra hampitana ny fahamarinana sy ny fahatsarana, ary dia andefasana hafatra manokana izany. Inona lay hafatra? Hevoy ny tombam-borakareo. Ao anatin'ny tontolon'ny fambolena no itenenan'Andriamanitra antsika. Raha vao resaka fambolena izay dia tsy maintsy fanamboarana ny tany no resahana. Ary dia izay mihitsy no baiko eto hoe manaova toerana vaovao, tany vaovao ho anareo. Fa le teo aloha iny tsy mety. Ary ilay hevitry ny hoe hevoy dia hoe aoka mba hisy rivotra iainana ao anatin'ilay tany. Efa mihizina manko ilay tany teo aloha, tsy misy rivotra. Ary efa tsisy rivotra ny tany fa mihizina, de tsy afaka ny ahazo hery sy vahana ireo otrikaina ao anatin'ny tany. De tahaka izany ihany koa, rehefa tsy afaka hidiran'ny fanahy masina ny fiainantsika, dia maina, makina ary ngazana. Mangataka aminao Andriamanitra mba hanaiky ny asan'ny fanahy ianao, mba hahatonga anao olona ho an'i Jehova, fa aza mamafy amin'ny tsilo. Ny tany efa ratsy, ny eo amin'ilay tany efa ratsy, tsilo koa no mitoetra eo amin'io tany io. Dia mibaiko Andriamanitra, tsy eo amin'io tany, tsy eo amin'io maizy ianao io ianao no manamboatra fiainana ho ahy, fa tsy maintsy toerana vaovao, tsy maintsy toe-tsaina vaovao no hanomponao ahy, hoy Jehova. Inona ary no baiko? Faharoa, mifora ho an'i Jehova ianareo. Ny atao hoe mifora ho an'i Jehova, raha arabaky teny dia misy faritra esorina eo amintsika. Andeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika izany hoe
manao tany vaovao, manao fisainana vaovao ho an'i Jehova araka ny boky ho an'ny Romanina. Romanina 12 ny 1 sy ny 2. Romanina 12 ny 1 sy ny 2. Ny fitondran-tena mahamendrika ny kristianina. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho ry rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitak'Andriamanitra, dia fanompo-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fiainana vaovao ho atsika, ka noho ny famindrapony, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia afaka no hanao tsara isika. Zao lay teny hitikitrehan'i Paoly, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny saina zany no voalohany hiatombon'ny fanavaozana. Rehefa vao amin'izay saina izay manadiady, mandanjalanja, mamakafaka, dia izao jereo izay tsara. Ny tsara dia izay mifanaraka sy mifanitsy amin'izay ilain'ity maha-olona ity. Aoka izay tsara. Indraindray mitomany randrana tsy manendrika atsika isika, na amin'ny ara-nofo, na amin'ny ara-panahy, fa mahatonga fahafahambaraka ho atsika. Ry havana, mangataka aminao ny Tompo mba tsy hamafy amin'ny tsilo ianao, zany hoe eo amin'ny zavatra tsy azo andraisana vokatra, fa aoka eo amin'ny tsara. Ny faharoa dia ny sitrapon'Andriamanitra. Antanio eo amin'ny fiainanao, sitrapon'Andriamanitra ve ty zavatra ity? Raisitsika ohatra hoe ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiankofana aminy. Araka an'Andriamanitra ve ny fiankofana ataoko? Araka an'Andriamanitra ve ny fotoana anaovako izany fiankofana izany? Araka an'Andriamanitra ve ny fiderako an'Andriamanitra? Ankasitrahana ve ny fanatitra terina ho an'Andriamanitra? Ndraho tsy fanatitra ankasitrahana no aterinao ho an'Andriamanitra. Eo amin'ny fihinana, ankasitrahan'Andriamanitra, azo ny andraisana anjara ve izao fihinana izao? Eo amin'ny fiteny, eo amin'ny fomba fiaina, moa ankasitrahan'Andriamanitra ve zany? Ry havana, mangataka anao Andriamanitra mba ho araky ny ankasitrahany, ho araky ny sitrany no ho tanterahanao. Ny fahatelo dia izao, ny marina. Rehefa tsy araky ny marina re, dia aoka tsy irosona, fa aoka re ny marina ihany no omendanja eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, efa hita fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araky ny marina, tsy tsara, kanefa de tohizana ihany. Ary zay ny baikon'i Jeremia, forao ny fonareo, ary atao voan'i Jehova izany, aza atao noho ny antony maha olombelona, ny fivavahana. Aza atao hoe menatra ny mpitary-pivavahana, na hoe tsy mahazo toerana ao amin'ny fiangonana, dia tsy mivavaka, tsy ry havana. Ho an'Andriamanitra no anaovanao ny fiankohofana, ho an'Andriamanitra no anaovanao izany fiainana vaovao izany. Inona ary no tokony atao araky ny baikon'i Jeremia teo? Jeremia 4:3 sy 4. De zao no ambarany
Jeremia, mifora ho an'i Jehova ianareo. Ataovy ho an'i Jehova ny zavatra rehetra. Aza atao araka ny maha-olona, fa ataovy ho an'i Jehova. Ary ny voalohany am'ireny eny, forao ny fonareo. Ity fo ity izay manana ditra manokana, manana hevi-petsy manokana. Ny sainany matakatra fa ny fo efa raiky tapisaka, efa ao anatin'ny rahantsika mihitsy manko ny faharatsiana, satria tsika zanaka nateraka tao anatin'ny ota. Noho izany dia mibaiko Jesosy hoe forao ho an'i Jehova ny fonareo, ry Joda sy ry mponina ny Jerosalema, fa andao iseho toy ny afo ny fahatezerako noho ny faharatsiany ataonareo. Mitanisa izany faharatsiana izany ny bokin'ny Kolosianina. Andehantsika hamadika ao amin'ny bokin'ny Kolosianina. Kolosianina 3 ny andininy 5 hatramin'ny andininy 7 vakitsika. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay aty an-tany, dia vijangajangana, fahalotona, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana, de fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny, fonom-bola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao, dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifantanga ianareo, fa efa naharianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary azy. Izany no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny amintsika mafimafy kokoa lay teny manao hoe vonoy no momba ny tenanareo. Misy zavatra mila vonoina, mandatsakaina zany mafy, ary dia tsy maintsy hanapa-kevitra goavana mahatonga izany hoe vonoy. Ny fanapa-kevitra faharoa izay lehibe manaraka an'ilay hoe vonoy dia eo amin'ny andininy 9. Fa ankehitriny esory. Samy hafa ny hoe vonoy sy ny hoe esory. Zany le hoe foray ho an'i Jehova ny fonareo. Misy vonoina de mitanisa izy, misy ny hoe esorina de mitanisa izy. Engane, tsy ho hita amiko sy aminao intsony ireo toetra ireo, indrindra ireo hoe vonoina, eo koa ny hoe esory. Mazava ny tenin'ny soratra masina, mba tsy ho avy aminareo ny fahatezerako, dia aoka hiala izany. Fa izany zavatra zany ozy izy nalehanareo fahiny, ary zany no natonga ny fahatezerana ho an'ny zanaky ny tsy fanarahana. Tia hanome antsika fiadanan'Andriamanitra, tia hanome antsika hery ho amin'ny famonjen'Andriamanitra. Koa ny sitrak'Andriamanitra ho ataotsika dia ny hanamboarantsika ny foa mampanahintsika ho akany, ho lapany, ho toerana zay anjakan'ny fahasoavana. Dia miteny izy eo amin'ny andininy 5, Kolosianina 3 ny andininy 5. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tonon-kiram-panahy. Miteny Andriamanitra, mamebaiko Andriamanitra, aoka ny teniny
aoka ny afatra avy aminy hitoetra betsaka amintsika. Mazendana mijery ny fahaizan'ny tanora sy ny olona rehetra ny hirany zao tontolo zao sy ny zavatra avy eo amin'izao tontolo zao. Irian'Andriamanitra mba ho be lavitra manomboka izao ny tenin'Andriamanitra hipetraka amintsika. Aoka re ho betsaka ny tenin'Andriamanitra hitoetra amintsika. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika tamin'ity fampaherezana ity dia izao: ny ahafahantsika manome fiainana vaovao ho antsika, manaova hevony tombam-borakareo, manaova toetra vaovao ho anareo, manaova fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy masina ary akasitrahana. Ny tompony anome ny fanahy masina ho antsika, aza ho tsika mandray izany teny izany sy mivelona araka izany teny izany, ary dia ho teny tonga nofo ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tompony ho famelombelomana ho antsika rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitro, aterinay ho anao ny dera, ny saotra, ny fankasitrahana, fa tsy navelanao ho ringana ho tratry ny fahatezeranao izahay, fa ao anatin'ny fanaovan-dratsy indrindra izahay, ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna indrindra izahay, no antsonao hiala amin'izany toerana mampidi-doza misy anay izany. Tompo malalo, tsy hainay ny manala ny faharatsiana aminay. Efa raiky tapisaka aminay ny fahazaran-dratsy, ary efa milona eo amin'ny fiainana tsy araka ny sitraponao izahay. Koa mangataka aminao zay re tompo tsara indrindra ny an-danitro, ny famelan-keloka, ary aoka ny fanahinao hitoetra aminay, azahoanay mandray fanapa-kevitra ho amin'ny fiainana vaovao izay ankasitrahanao no tsara sady marina. Jesosy eo, aoka ho ankamaminay ny teninao, ary aoka ny fanahinao hanjaka ty anatinay. Ry tompo tsara indrindra ny an-danitro, aza mihevitra ny mahampanota anay ianao, fa ny fitiavanao teo Kalvari, aoka izany no hitsimbinanao anay ka hiantrahanao anay. Tianay ny anana fo vaovao, fisainana vaovao, toe-panahy vaovao, koa ianao Jesosy Kristy izay loharanon'ny soa rehetra sy fiainana vaovao anay ane, hitoetra ty anatinay, dia ho tanteraka aminay ny teninao manao hoe fa Kristy no antony hahavelomanay. Jesosy io, zay rehetra mahasoa anay dia tanterao eo amin'ny fiainanay, fa ny anarantsonao nangatana izany. Amen.